fanany voninahitra. Fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao. Ampy zay ny aretina, ampy zay ny trosana matotra anao, ampy zay ny fanilikiliana, ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao hery sy voninahitra. Fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore ANDRIANIRINA. Fifandraisana 033 40 324 74. Fanany voninahitra. Miaraba tompoko. Pasteur Isidore ANDRIANIRINA avy amin'ny fiangonana fanany voninahitra. Miditra indray ao anatin'ny tokantrano misy atsika androany alina. Raha amin'ny atoandro na amin'ny maraina ianao no mahita anay amin'ny Facebook na amin'ny YouTube tononona ao aminao ny fiadanan'ny tompo. Ivavaka tsika aloha ny idirana anatin'izany fandarana izany. Raha eo mankasitraka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fafako hitondran'ny teninao androany. Fanay masonao zany irery ihany no hery azoko antenaina ahatonga ny teninao isoratra any am-pony olona ka hanaova azy ho tonga olona vaovao ary nefa vaovao raha teo dia hitsangana nompo anao hatrany ary zay efa mitsangana dia hiazakazaka ambara-patongany any aminao hanova fiainan'olona maro ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eto am-piandohana dia manambara ny fandaharam-potoana ny asabotsy zao dia hisy fotoana lehibe fivoriam-be nasionaly iarana amin'ny fiangonana fanany voninahitra manerana ny Madagasikara. Ny pasteur ny fiangonana atao anatin'ny fanany voninahitra dia ho avy eto mahajanga ary efa eto daholo ireo nandritra ny tapabolana zay namonjy fiofanana ary amin'ny asabotsy io notokanana izy ireo. Misy ny avy any Toamasina, misy ny avy any Moramanga, misy ny avy any Tananarivo, misy ny avy any Toliara. Dia eo ihany koa ny avy eto toerana raha teo satria misy pastora vitsivitsy avy eto mahajanga eto dia hotokanana ho pasteur izy ireo satria hatramin'izay dia nandeha niasa izy fa amin'ny fotoana izy vao hotokanana amin'izay hosorana amin'ny asa zay niantson'Andriamanitra azy. Tena fotoana lehibe io hazavaiko atao anatin'ny fandarana ny andindininy amin'izay androany. Misy ihany koa vitsivitsy hosorana na hotokanana mpiandry sy evangelista fa ny maro amin'izy ireo dia hotokanana mpitandrina izany. Andehanao ny asa nandan'Andriamanitra azy hitory ny filazantsara anambara familam-bebaka ny olona satria zay olona nanavao ny fiainany any nibebaka ny ala tamin'ny fahotana manompo an'i Jesosy Kristy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra miaina amin'ny fitondrantena masina manana toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ireny olona ireny no andovan'ny fanjakan'ny lanitra fa tsy hoe ny mpivavaka rehetra akory. Ka hotokanana izy ireo hanao an'izany asa masina izany zany asa lehibe zany. Marina moa fa eto mahajanga ny fohy be ny fiangonana fanainy voninahitra fa miely eranosy izany fiangonana zany amin'ny toerana vitsivitsy tsy dia mbola betsaka loatra nefany azo lazaina hoe tsy dia vitsy loatra ihany koa fa araka nambarako teo misy ny any Toliara, misy ny any Toamasina, misy ny any Moramanga, misy ny any Tananarivo, misy ny avy eto toerana amin'ny anaran'i Jesosy ho an'i Jesosy rery ny voninahitra. Ka anitanana antsika aloha mpanompon'Andriamanitra zay mba afaka hoe ifanotrina hiaraka ny voninahitra an'Andriamanitra hiara ifaly ity filazana ity dia fa azo atao hoe fanasana anasanatsika rahalahy mpanompon'Andriamanitra ranabavy mpanompon'Andriamanitra manasa no mpitiavana zay fa hery lehibe ho anay ny mahitanao mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny fivoriam-bavaka. Misy ihany moa fanasana vitsivitsy zay indrozaraina any fa tsy naharaka atsika rehetra le izy nahazo fanasana moa ianao dia fanajana izay mba hitanay hoe azo atao amin'ny mahasamy mpanompon'Andriamanitra. Tsy nahazo fanasana moa dia efa itiny fanasana tompoa raha azonao atao raha tsy mampaninina amin'le fotoananao le izy fa mba azo hoe afoy kely le zavatra atao any ambadika dia tonga eo amin'ny fivoriam-bavaka zay iarahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra ianao. Raha mpanompon'Andriamanitra ianao tonga eo ambaravarana raha koa mbola tsy fantatry ny akay dia afaka manambaro hoe za pasteur ny za mpanompon'Andriamanitra misy toerana voatokana ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra nasaina. Mankasitraka indrindra tompoko.
manaraka zany manasa atsika ihany ko vahoaka ny majanga fa isy vavaka izay ho atao anafana sy anasitranana ary azo lazaina ihany ko hoe amahanan'ny olana zay olona tonga ao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta ny tompo hitany teniny androany. Matio toko fa enina andininy fa 1:30 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy dia aza manay ianareo ka manao hoe inona no hoaninay na inona no sotroinay na inona no tafinay. Fa izany rehetra izany dia katsahan'ny jentilisa fatratra fa fantatry ny rainareo zay any an-danitra fa tokony anareo zany rehetra izany. Fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia nampo anareo zany rehetra izany. Aza mana ny ampitso anareo fa ny ampitso anany azy ampo anareo ampo any andro ndatsy miseho eo amin'ny mialatsy ny tompo. Ny sakana ngizabe izay tsy anatonany olona an'Andriamanitra ankehitriny dia ny fanahina. Miasa izy amin'ny andro alahady na amin'ny andro sabotsy izay anaovana ny fotoam-bavaka. Resy lahatra izy raha maheno tenin'Andriamanitra ohatr'izao, fanazavana ohatr'izao, fijoroana vavolombelona alefa tsy ndraindray amina fahitalavitra ohatr'izao, ao ny tantaraina, ao le olona nanehoan'Andriamanitra ny hatsarany na ny voninahiny mihitsy maseho amin'ny télé. Resy lahatra izy hoe tena tokony hivavaka ary tena misy tokoa Andriamanitra makasika ao izy ny zavatra resahany io Pasteur io. Tena tokony hiova. Rehefa tonga nefa le fotoana tokony andehanana hivavaka, tokony andehanana nompo an'Andriamanitra. Fotoana lehibe sabotsy zay anasako ny olona ohatran'izao, na ihany koa anasandreo Pasteur namana fandimbo mitory amin'ity fahitalavitra ity ao ny alahady ao ny sisa dia manahy izy raha hoany fotoana tokony azahoako vola nefa io. Zany fanao fotoana amin'ny olona, fotoana momba ny asa, momba ny businessiko, za amin'io mivarotra, sabotsy ny tena mandeha ny tsena. Zay zany le fanahina. Manahy izy sao dia ny andro anankiray na ny tapakandro zay tsy anaovany ny asa mandraharahany fotsiny andehanana am-piangonana. Izay fotoana tapakandro zay izay dia efa ahiny fa hitondra fatiantoka ho azy. Nefa ny tena reny fa ao anaty blocage ny fiainany, ao anatina korontana, ao anatina fitotonganana ny fiainany dia manahy izy. Zay ny olan'ny olona ary zay indrindra ny lazain'i Jesosy eto hoe aza manay ianareo izy ka manao hoe inona no hoaninay, inona no tafinay, inona no hosotroinay. Manany amin'ny zavatra hohaniny mandrakariva, inona ary no hohaniko raha hohany zay tapakandro, zay no atahorany mafy. Tapakandro no angatahana aminao ane rehefa sabotsy ohatr'izao hoe amin'le anitanako anao zany. Tapakandro no angatahana aminao rehefa sabotsy ohatr'izao anitanako anao zao. Dia iny ve no mety hoe atahoranao hoe zay tapakandro tsy hivarotanao anakatonanao ny tsenanao, zay tapakandro tsy andehananao any amin'ny asa mandraharahanao, tsy mitondra fatiantoka ho anao velively zany. Fa izany toe-po zany dia efa manambara sady hoe tsy matoky an'Andriamanitra ianao. Ny fotoana laniny ho any am-piangonana tompoko tsy fotoana very fa fotoana oneran'Andriamanitra. Zay no mahatonga le hoe misy ny hoe fiainana mandrakizay. Ny olona rehefa nanompo an'Andriamanitra, nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia miandry azy ilay fiainana mandrakizay satria nafoy fotoana ho an'Andriamanitra izy dia oneran'Andriamanitra le fotoanany nolanina tao amin'Andriamanitra. Zany no mahatonga azy mahazo fahavelomana mandrakizay raha hiala eto ambonin'ny tany. Fiainana mandrakizay raha miala eto ambonin'ny tany. Tsy very ny fotoana omena ho an'Andriamanitra fa oneran'Andriamanitra. Omen'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny nafoinao tamin'Andriamanitra ianao. Aza mananteny ianao hiditra any an-danitra raha maty, na andova fiainana mandrakizay raha maty. Raha ohatra ka teto an-tany ianao tsy nahafoy na tapakandro na indray andro nandehanana tany am-piangonana
nandehanana anompo an'Andriamanitra, nandehanana mba ivory ao amin'ny fivorian-tsampana ao anaty fiangonana. Tsy mba foinao reny fotoana ireny. Ahoana moa no ananana ho antoka sy inoanao fa anana fiainana mandrakizay ianao, fotoana mandrakizay ivelomana sy iainana, nefa teto antany tsy nahafoy fotoana ho an'Andriamanitra ianao. Raha misy zavatra tena takian'Andriamanitra indrindra dia anisany ny fotoana. Tsy hoe rehefa manam-potoana vao mandeha manompo an'Andriamanitra, fa manokana fotoana andeha anompona an'Andriamanitra. Fa fanahina no mahatonga ny olona tsy avy andeha hivavaka. Izy resy lahatra ao anatin'ny fony fa manahy izy, tena manahy izy. Tiako be ny fijoroana vavolombelona Pasteur anankiray tato amin'ny fiangonana. Toriteny izy tamin'ny alatsinainy dia niaino azy teo. Satria ao amin'ny fiangonana fanany voninahitra samy manana ny fomba fiainana le Pasteur. Sasany tonga dia nantsoina tsy hanao ninina ankoatra ny mitoriteny, mitory filazantsara en plein temps filazana azy. Amin'ny asan'Andriamanitra zao hoe matianina ny fotoanany rehetra dia amin'ny asan'Andriamanitra. Fa misy kosa ireo Pasteur sady afaka manao ny asa fivelomana, mety hoe mivarotra, mety hoe miasa manao dokotera, mety hoe manana ny asany hafa izy nefa sady mitory filazantsara. Misy an'izany ato amin'ny fiangonana fanany voninahitra. Misy Pasteur anankiray andona be ny foko ny fizarana vavolombelona ataony tamin'ny alatsinainy teo hoe izy manao mivarotra fiara izy. Zany anisan'ny fandrarana mivarotra fiara, manana fidiram-bola maromaro, antom-pivelomana maromaro ranomarina kokoa, fa anisany ihany koa mivarotra fiara izy. Dia ozy izy nitoriteny tamin'ny alatsinainy. Indray fotoam-bavaka izay izy indray asabotsy raha namango ny fiangonana tany Antananarivo izy anisan'ny mpiara-miasa amin'ny fiangonana fanany voninahitra ao Antananarivo. Fotoana lehibe izay hanompoako an'Andriamanitra ozy io. Nisy olona saika hividy ny fanao fotoana amiko hividy fiara anankiroa izay tokony azahoako 25 millions, fa najanoko tany ozy izy le izy mbola miantso azy ao anatin'ny fotoam-bavaka farany ozy izy novonoko mihitsy ny telefonako satria fotoana natokako anompona an'Andriamanitra le izy ozy izy. Dia zaho ozy tsy baikeo ny vola fa zaho no mibaikeo ny vola. Zany hoe rehefa fotoana natokana anompona an'Andriamanitra avela ho any aloha izay any ambadika any fa anompo an'Andriamanitra androany, idera an'Andriamanitra androany. Lazaiko anao fa ny zavatra ohatran'izany mihoatra lavitra no mitombo ny saika azonao nefa navotsitrao no azonao amin'ny fotoana anomezan'Andriamanitra azy. Andriamanitra dia tsy maintsy mamaly ny zavatra ataonao. Zay ny atao hoe valipiti. Tena resy lahatra fa tena manompo an'Andriamanitra tokoa le Pasteur. Dia ozy moa tamin'ny hoe raha misy sehatra azonao ka afahana miresaka amin'ny fiangonana ny vahoaka avereny fijoroana vavolombelona iny fa ny ankabeazan'ny olona amin'izao anie te hanompo an'Andriamanitra fa tsy mahafoy fotoana. Zay 100 000 francs, zay 500 000 francs tokony ho azony ao anatin'ny tapakandro dia raha andeha hanompo an'Andriamanitra izy iny tsy foiny hoe tokony azahoako 100 000, tokony azahoako rayetsina, tokony azahoako 3 alina nefa andehany am-piangonana. Zany no mamparary ny sain'ny olona amin'izao, zany no mamparary ny fony olona amin'izao fotoana izao, zany no sakana ho azy tsy andehany hanompo an'Andriamanitra. Tadidio fa ny olona ohatr' zany tsy hay hanompo an'Andriamanitra nao viana raha tsy miova fanapahan-kevitra izy, raha tsy miova fanapahan-kevitra izy. Eka telaza amintsika hoe aza manana fanahina ianao fa ny olona mahatokony ho tahian'Andriamanitra. Ny olona nisy fotoana zao zay mivady ho any Afrika Atsimo tamin'ny 2016 teo 2016 ho any zay mivady hamonjy fiofanana tamin'ny toerana anankiray dia ny volanay mbola tsy ampy 16 millions ny volanay andeha hamonjy fivoriam-be na international tany Afrika Atsimo zay fivoriana fivavahana izany. Zoma maraina no maka visa ao amin'ny ambasadiny Afrika Atsimo. Ny sabotsy amin'ny 5 sasany maraina angamby izay no volanay ho any Afrika Atsimo. Dia zay aka visa. Tsy mbola fantatra na oke ny visa na tsy oke. Sabotsy talohan'io zay mivadina no veloman'ny fiangonana dia nametraka ny fiangonana tamin'ny mpiara-miasa tamiko hoe ity no hitandrina anareo mandra-piavana ivady. Fa zay andeha. Ny volanay mbola tsy ampy 16 millions. Ny volanay mbola tsy ampy.
mbola voafren'olona anankiray ny vonona tamin'izay fotoan'izay nefa zay vady tsy maintsy andeha nataona hivelomany olona zany ny atao hoe finoana tsy mila manana fanahina ianao rehefa nompo an'Andriamanitra ny etsika ohatra zany dia midika hoe mahatoky ianao a Jesosy ny finoana zany ohatra ny mitovitovy amin'le hoe riska ihany saingy mbola misy mahasamihafa azy ny fanahina ny problème ny olona amin'izao fotoana izao mahatonga an'Andriamanitra tsy miasa eo amin'ny fiainany dia izy mana anao rakitra izy dia efa mana hividy labiera ny olona mahafohy vola tsy fantatra ohatrina ny labiera anankiray tsy mahafantatra ny vidiny fa tsy olana amin'ny olona ny mamoaka vola hividianana ny labiera 30 fa rehefa anao rakitra izy dia efa mana izy hoe arivo ve no alevako any 5,000 ve no alevako any 1,000 ve no alevako any mana ny olona feno fanahina ohatra zany tsy mahita ny voninahitra Andriamanitra maro amin'ny olona ny te-hamonjy fotoam-bavaka ho am resy lahatra ny amina fitoriteny atao ohatra zao maro anie ny mionamiko eny amin'ny arabe eny misy fotoana mandeha bajagy misy fotoana miditra any anatina magazay maro samihafa any dia efa ninamiko tena tsara ny toritenao pasteur tiako be ny toritenao pasteur raha andro zay mbola ho any fanahina ny mahatonga anao tsy mety tonga raha ohatra ka resy lahatra ihany ianao ka esory io fanahina io fa io no mahatonga an'Andriamanitra tsy miasa tamin'izay fotoan'izay nanana ny numéro téléphone n'ilay agence de voyage zay vidianana ibia rehefa avy any amin'ny ambasadiny Afrika Atsimo satria amin'ny 5 sasany maraina no miaingy zay raha tsy diso amroroso sasany ihany tonga any amin'ny ambasady hoe aiza ianao fa ato zay hividy billet nefa tsy mbola eo ampelantanako ny vola hividianana billet mbola bien'olona anankiray ny vonona fa ny 16,500,000 mbola tsy vonona tamin'izay fotoana izay fa ozy hoe ato zay andeha hividy billet nesoroka ohatsy hoe tsy lasa zay vadiko nisy fotoana netreritra kely ihany hoe anankiray amintsika zany mandeha fa nesorona ho atsainy zany satria efa nataona hivelomany olona fa tamin'ny fomba mahagaga tsy takatra ny sainy zay sarotra azavainy miditra antsehatra Andriamanitra tonga ny vola tonga ny amin'ny 5 sasany maraina sidina ny fiaramanidina afaka adiny 3 sasany amin'ny serana mpiaramanidiny Johannesburg zay ny fiainanao rehefa tsy manana fanahina ianao nampahery ny olona taorinan'izay satria niakatra ny finoko satria rehefa nietsika teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny alalany tsy fananana fanahina nasehon'Andriamanitra ny vonany zay eny mahatonga anay afaka mampahery satria iainanay le zavatra resahanay nenay tsy teolojia amin'izao fotsiny hoe zao ny nianarana taria dia zao no ampianarina fa zavatra iainana fiainana le miaraka amin'Andriamanitra ka hoy ny Baiboly hoe aza manay anareo ka manao hoe inona no hoaninay na inona no hosotroinay na inona no hotafinay raha feny fanahina ianao zany tsy andehananao amonjy fotoam-bavaka ianao tsy miteraka mijery anao amin'izao fotoana zao olona maro be tsy niteraka mitovy taminao nalefako tamin'ny tele teto hoe io no vokany dia ianao mbola mijanona any an-trano any foana satria manay ianao hoe sao dia tsy ho azoko ary zany sao dia fotoana tokony azahoako vola dia laniko any neny zareo koa ny lava be ny fotoam-bavaka neny olona mba miditra aminenina mirava mivalo sasany ny andreo tapany maraina manontolo dia maninona zao zany tsy possible omen'Andriamanitra fotoana mandrakizay ao ambadiky ny fahafatesany ianao raha ohatra ka tsy nafohy fotoana ho an'Andriamanitra teto an-tany fa ny olona nafohy fotoana ho an'Andriamanitra teto an-tany ihany raha hiala eto an-tany izy dia hanana fahavelomana mandrakizay fiainana mandrakizay tsy fohinao ny adiny ray any am-piangonana tsy fohinao ny adiny 2 any am-piangonana tsy fohinao ny adiny 3 any am-piangonana na ny tapakandro any am-piangonana ahoana moa raha maty ianao dia hanana fiainana mandrakizay omenanao tsy possible izany Baiboly dia milaza hoe izany rehetra izany dia katsahan'ny jentilisa fatratra fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony anareo izany rehetrarehetra izany misy ny atao hoe jentilisa tsy malala fa tsy hitady vola hitady arena hitady vehivavy hitady lehilahy hitady fahafinaretany hitady ambiance hitady zay zavatra rehetra mampiadakadana ny sainy sy ny fony zany ny atao hoe jentilisa fiainana jentilisa fa hatra pikatsaka an'izany rehetrarehetra izany fa tsy mba mitady an'Andriamanitra fa ny rainareo avy any an-danitra ozy izy zay any an-danitra dia mahafantatra fa tokony ho anareo zany rehetrarehetra izay ilainareo zany na tsy mbola mangataka azy ianareo fa katsao aloha izy izy ny fanjakako sy ny fahamarinako misy ho any atao hoe fanjakan'Andriamanitra
dia misy ny atao hoe fanjakany lanitra. Ny fanjakany lanitra dia toerany ovantan'ny olona nanompo an'Andriamanitra, nanao ny sitrapon'Andriamanitra raha hiala eto ambonin'ny tany izy. Ny fanjakan'Andriamanitra kosa tsy toerany, fa ny fanjakan'Andriamanitra dia zavatra raisina ao anaty ao raha mbola velona eto ambonin'ny tany ianao. Fa ny fanjakany lanitra tsy teto an-tany. Jesosy dia laza hoy izy hoe tsy izay rehetra manao amiko tompoko izy no hiditra any amin'ny fanjakany lanitra. Zany hoe toerana hidirana ilay fanjakany lanitra, zavatra mbola ho avy. Fa izay rehetra manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Olona manao ny sitrapon'Andriamanitra eto an-tany no hiditra amin'io fanjakany lanitra io raha hiala eto izy. Na maty izy dia miditra any izy. Tsy marina ilay hoe anao nisotro toka nijanganjanga, maty anao dia natao veloma farany tany am-piangonana, dia nitsofona rano teo, dia hivavahana ny fananao. Pasteur mandainga no manao an'ireny. Miala tsiny tompoko fa tena vatany kilotra izay izy. Tsy possible hoe hivavahana ny fanahanao dia hoe ho tonga any an-danitra. Tsy marina zany. Vakeo ny Baiboly fa ny sitrapon'Andriamanitra nataonao teto an-tany no hidirana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fanjakany lanitra miala tsiny. Raha hiala eto ianao, fa tsy hoe nanao ny fanaonao ianao rehefa maty ianao dia hoentina any am-piangonana, atao faraveloma, dia hivavahana ny fananao mba ho sambatra. Tsy marina zany. Inona ihany zany ny tombony ho an'ilay olona nanamasy teny, niaritra, nivavaka mafy, nifady ny ratsy rehetra teto an-tany. Raha ohatra ka hitovy amin'ny toerana hovantaniny ihany ilay hovantanin'ilay olona nanao ny fiainany rehetrarehetra izay tiany, nefa raha maty olona io dia hitovy ihany ilay toerana hovantanany. Tsy marina zany izy. Tsy marina izany. Aza mino an'izany ianao, ary aza manaiky an'izany ianao, aza manaiky andaingana ianao. Fa ny olona nanao ny sitrapon'Andriamanitra teto an-tany no hiditra amin'ny fanjakany lanitra raha miala eto izy. Jerevake amin'ny Matthieu 7:21 dia hozy izy hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra hozy izy fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Zany hoe ny sitrapony ray nataonao teto an-tany no hidirana ho any raha miala eto ianao. Dia hozy izy hoe maro no anao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao vazahay, tsy efa namoaka démonie tamin'ny anaranao vazahay, tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao vazahay, ary dia mbarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay, miala amiko ianareo mpanao meloko. Misy olona nivavaka, niditra tam-piangonana, nanao asa n'Andriamanitra, naminany, namoaka démonia, nanao asa lehibe maro, fa hoy Jesosy tsy fantatro nareo hatramin'izay, miala amiko nareo mpanao meloko nareo, nanao meloko nareo. Hitanao amin'izay ny olona nanao ny sitrapony ray teto an-tany zay miditra amin'ny fanjakany lanitra. Amin'ny asabotsy io dia hitory an'izay ka azonao atao amin'ny fotoana io no hiova an'olo tena, hanapa-kevitra mba hiditra any ianao ary fankahitantsika raha miala eto an-tany ianao, satria mandrakizay dia nafeno ao ambadiky ny fahafatesany. Dia ny fanjakan'Andriamanitra indray zavatra raisinao eto an-tany. Jesosy dia nilaza hoe raha misy milaza aminareo hoe aty Kristy azamakany, ary Kristy azamakany, fa ny fanjakan'Andriamanitra hozy izy dia ao anatinareo. Zany hoe ny fanjakan'Andriamanitra indray dia zavatra ao anaty. Raha mbola eto an-tany ny olona dia ao anatiny ao ilay fanjakan'Andriamanitra. Tsy zavatra mbola ho avy, fa zavatra efa ao anatiny ao, amin'izy mbola ety ambonin'ny tany, dia ao anatiny ao izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Lioka 7:12 misaotra vanamasina 9:20. Ary Jesosy no nanontaniany fariseo izay andro hiviany fanjakan'Andriamanitra dia namaly izy hoe tsy misehoseho ny fihaviany fanjakan'Andriamanitra. Ary ny olona tsy hanao hoe indro etiana ery fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Tamin'ny fotoana nandraisany olona ny Jesosy Kristy dia teo nandraisany an'ilay fanjakan'Andriamanitra ao anatiny. Amin'ny Hébreu 12:27 dia hoy ny Baiboly, misy zavatra nandraisany olona tamin'ny fotoana nandraisany an' Jesosy. Manomboka eo amin'ny 28 azafady.
koa satria mandray fanjakana tsy azo ampiororoina ianareo. Etsika dia mahita fa noraisina ilay fanjakana. Hery izy io ao anatiny olona mahatonga azy tsy azo ampiororoina fa mahatonga azy ho lehilahy mahery, ho vehivavy mahery, tsy anjakany ny tahotra. Koa satria mandray fanjakana tsy azo ampiororoina ianareo ozy izy. Tamin'ny asabotsy lasa teo amin'ny gymnase couvert, madama anankiray nijory vavolombelona. Fa nisy kista tao amin'ny ovaire droite, kista tao amin'ny ovaire gauche, anankiroa ny kista tany anatin'ny tany. Namonjy fivoriam-bavaka tao amin'ny gymnase couvert izy tamin'ny 7 mai 2016. Tamin'izay zao vao niverina avy niofana nanao formation na niasan'Andriamanitra sy niasa fanompona tany ivelany. Dia ny hetsika natao voalohany tamin'io 7 mai 2016 io. Tonga tao izy namonjy ny hetsika fanasitranana nampitondraina ny lohahevitra hoe impact de l'onction. Nijory vavolombelona izy tamin'ny asabotsy teo. Fa tsy nambarany tamiko hatramin'izay. Miaraka amina taratasy manambara ny fahasalamany sy nanambara ihany koa ny aretina nananany teo aloha. Fa tamin'iny fotoan'iny no kasihin'Andriamanitra izy. Nandeha tany amin'ny dokotera izy taorianan'izay, tsy hita tao tsony ny kista tamin'ny ilany ankavia sy ny ilany ankavanana. Inona no mahatonga an'izay? Lay fanjakana ny raisin'ilay olona, lay fanjakana tsy azo ampiororiana ao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra, nietsika tany aminy. Ary izany koa nanomboka nandray an'ilay fanjakana dia nirodana izay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tany anatin'ny tany. Salama izy. Dia laza aminao fa tena velona Jesosy. Hosoran'ireo mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny fotoana io, satria ny Baiboly dia milaza fa rehefa hosorana ny olona dia milatsaka aminy ny fanahin'i Jehova. Hosorana diloilo ny lohan'ireo pastera ireo, ny evangelistra ary misy mpiandry ihany koa hosorana amin'ny fotoana io. Rehefa hosorana ny olona, inona ny zavatra mitranga? Ny diloilo no hitantsika midina eo amin'ny lohan'ny olona, fa misy zavatra tsy hitantsika maso miara milatsaka. Inona le izy? Hojerentsika vetivety izay ato amin'ny Samuela voalohany toko faha 9 andininy fa raika 12 avetrany. Dia naniraka izy ka nitondra azy hiditra ary mena volo izy sady barimaso ny tsara tarehy. Davida ny resahana eto. Ary hoy Jehova mitsangana hosory izy, fa io no izy. Zany hoe nohosorana Davida tamin'ny fotoana io. Inona no nahositra taminy? Andao jerentsika. Ary Samuela nandray nitandroka feny diloilo ka nanositra azy teo amin'ny rahalahiny. Nohosorana diloilo lohan'ny Davida tamin'ny fotoana io. Ny diloilo no hitan'ny olona maso iny fanidina teo amin'ny lohany Davida, fa misy zavatra tsy hita maso invisible, zany hoe tsy tazan'ny maso niara-ny latsaka. Inona le izy? Ary ny fanahin'i Jehova dia latsaka tamin'ny Davida tamin'iny andro iny. Ny diloilo no hitan'ny olona maso, fa misy fanahy esprit zay tsy hitan'ny olona maso latsaka tamin'ny Davida tamin'iny fotoana iny dia natonga anazy olona hafahafa. Liona sy bery anaka zanak'ondry tamin'iosy nenjeyany dia tratra ny liona zany biby masika. Nisy fotoana tany ivelany namonjy tonga tamina parka na lion, dia ao anatina varavarana midy zay tsy azo sokafana ny varavarana so ho an'ny liona, satria rehefa ena dia sakafo liona na henana biby na henan'olona. Io nenjeyany Davida satria tao aminy ny fanahin'i Jehova. Ray andro nisy rahalahy anankiray niasa tamina mpanakarena anankiray, dia nidiny varavarana tavela tao anatin'ny tôle clé varavaran'ny tomobile azafadopoko. Dia saika ho sombaina ny tomobile dia izy ao aza sombaina. Voako amin'ny anaran'i Jesosy izy dia nivaly izy dia gaga le tena mahavariny. Fanahin'i Jehova ny tao ambadik'izay. Zay no mahatonga ireo fahagagana maro ireo, satria ny mpanompon'Andriamanitra dia nisoran'Andriamanitra ary nosorany olona tamin'ny alalan'ny diloilo, fa nisoran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahin'i Jehova. Zay ny amin'iny. Ka ireo mpanompon'Andriamanitra eo hosorana dia izy fanahin'i Jehova ilatsaka aminy, ameno azy, atonga azy aomban'Andriamanitra sy ampiasain'Andriamanitra amin'ny fitoriana filazantsara. Omban'Andriamanitra izy amafy any olona, omban'Andriamanitra izy anambara fa misy ny fanjakan'ny lanitra izany. Ho an'ny vahoaka tonga ao kosa, vao mafaly no ambarako anao, raha tapa-kevitra ianao andova ny fanjakan'ny lanitra ray aleto, andray ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao dia zao ihany koa. Misy ihany koa ny atao hoe fanosorana zavatra, fitaovana hoety miady. Ao amin'ny Isaia 21:5 o Baiboly. Isaia 21:5.
velarina ny latabatra, miambina ny mpiambina, mihinana sy misotro ny olona, mitsangana ianareo lehibe ka hosory ny ampinga. Eto ndray zany tsy olona no hosorana fa ampinga. Amin'ny teny frantsay dia hoe bouclier. Iny le fitaovana hoentin'ny miaramila, hoentin'ny polisy, hoentin'ny zandary. Sahafa be iarovana toraka ataon'ny olona, na mety ho balana basy alefan'ny olona, dia iny iarovana miaramila sy ny polisy ary ny zandaro. Iny atao hoe ampinga. Nasain'Andriamanitra hosorana. Manino izy sy ny teny fotsiny ndanonareo miady. Dia hoenty le fitaovam-bediny. Fa izy hoe hosory ny ampinga. Fa hiasa amin'iny ampinga iny koa ny fanahin'i Jehova. Azadino fa misy hery anankiroa eto an-tany. Ao ny herin'ny Satana, ao ny herin'Andriamanitra izay miasa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Herin'ny maizina, herin'ny mazava. Herin'ny fanahy maloto, herin'ny fanahy masina. Dia ny zavatra ataon'ny Satana dia alatahaka avy ato amin'ny ataon'Andriamanitra. Ny tontolo ara-panahy dia misy zavatra mitovitovy na maizina na mazava. Misy zao olona andeha tady vola izy, mila ravinahitra dia tady vola andeha hanosika kalesy, dia asino ody eny amin'ny fehinkibony eny na eny amin'ny valahany mba azo vola izy. Sasany indray mitady vehivavy, asino ody ao amin'ny kolon'akanjony mba ahitany vehivavy, na manositositra zavatra eny amin'ny lohany na amin'ny tarehiny ahitany vehivavy. Na ny sasany indray hosorana zavatra eo amin'ny faniriana, hosorana zavatra eny amin'ny tranony eny, amin'ny tolambaravarana, reny atao hoe ody ny anarany reny. Hosorana zavatra eny an-tokotany, reny atao hoe ody ny anarany reny. Fa aty amin'ny tontolo ny fivavahana, misy ihany koa ny fanosorana diloilo. Azo ataony manositra diloilo ny zavatra hoentinao miady amin'ny fiainana. Ohatra mpianatra ianao, azo hosorana diloilo ny stylo anao, fa isy fanan'Andriamanitra ilatsaka afaka hiasa amin'ny alalan'ny fianaranao. Azo hosorana diloilo ny permis anao, izay manana permis anao fa tsy mety miasa le permis, na mampiasa taxi brosy anao, fa potika foana ny volanao, simba ny tomobilinao. Azo hosorana diloilo ny permis anao, azo hosorana diloilo ny tomobilinao, azo hosorana diloilo ny tranonao, azo mba tsy diran-doza, misy olona maty foanao, tsy mba misy mariage mivoaka ao fa ivoahana pahorina foana ao anatin'ny tranonao. Hosorana diloilo. Misy taninao ane amidy tsy lafo e, satria nasiany olona ody nandevenany olona zavatra eo, tsy lafo nefa tokony azaonao 4 milliards, 4 millions, 500 millions, 600 millions, tsisy mividy, angatra no hitany olona eo. Ary zay olona manofa le tranonao koa dia misy angatra ao, ary malaza hoe misy angatra ao nio fa zay petrahany, zay tonga ao miala, zay tonga ao miala, zay tonga ao miala, ody ny anarany reny. Azo hosorana diloilo zany, hoentinao ny parti amin'ny taninao. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra miasa botsy zao, fa hosora atsika diloilo, averinao any amin'ny taninao, lafo ny taninao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ity ny tenin'Andriamanitra jerentsika farany ato amin'ny Exodus 30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy izy hoe amin'ny andininy 22. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe makasa zava-manitra tsara ho anao dia miora mitete 500 sekely sy avozomanitra antsasaky zany dia 500 sy verimanitra 500 sy kasia 500 araka ny sekely masina. Ary diloilo ny oliva erany inao. Diloilo ny oliva inona hoe? Zay ina tsara? Zay diloilo ny oliva na hoe huile d'olive. Azonao jerena ny mahabiby zay 8000 francs dia efa mahazo. 900 ariary. Raha le bebe reny tadiavinao amin'ny grande surface misy. Reny misy oratra Italiana sy sisy reny. Reny mijerenao dia hoentinao amin'ny sabotsy any am-piangonana. Fa hivavaka zay dia hiasa ny fanahin'i Jehova hilatsaka amin'ilay diloilo dia ampiasainao any amin'izay tianao ampiasana azy, fa hiasa ny herin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ny diloilo eto dia nampiasainao fanosorana tsy olona ihany fa azo ositra amin'ny zavatra ihany koa. Ozy izy amin'ny andininy 520. Ambaro diloilo fanosorana masina izany. Zany hoe azonao ahositra amin'ny zavatra ilainao eo amin'ny fiainana. Amin'ny andininy 420. Hosory amin'ny tranon'ilay fiainana, hosory amin'izany ny tranon'ilay fiainana sy ny fiaran'ny vavolombelona. Tantana trano izay nasiana ny didy folo no hosorana teto. Fiaran'ny vavolombelona no hosorana teto. Azo hosorana diloilo ny fiaranao, tsy ho tratrany accident, ampidi-bola. Azo hosorana diloilo ny tranonao mba ho feny fahasoavana fitahiny. Ny fitaovana hoentinao manao coiffure ao, azo hosorana diloilo. Azo hosorana diloilo ny entinao na ny machine à coudre. Azo hosorana diloilo ny ordinateur anao. Azo hosorana diloilo na inona na fitaovana hoentinao miaina mitondra zavatra amin'ny asabotsy io miaraka amina diloilo, fa hosoratsika izy. Mety sorino entinao
fa sy ny ordinateur na unité centrale hosorana diloilo. Mety eto no entinao ciseau enao mpanjaitra hosoratsika diloilo. Mety clé molette na clé 12 na clé 10 tsy haiko no entinao enao mety mécanicien hosoratsika diloilo hoentinao verina amin'ny asa amandrarahanao fahitahanao ny tompo. Ny antony dia zao enao mila mahomby amin'ny fiainana, tsisy manana tanjona ny ahantro zany fa ho tahiny ianao dia hiara-iasa amin'ny fampandrosoana ny filazantsara, amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra, ny fitoriana filazantsara. Miala eto antany ianao miditra any amin'ny fanjakany lanitra, mitondra diloilo amin'ny asabotsy zao, mitondra zavatra azo osorana na baditra anao any ampiasana azo ataony manositra izany. Tahiny tompo manokana ianao asabotsy amin'ny 7 sy sasany maraina manomboka ny fotoana tapany maraina manotola maison de la culture. Manasa antsika mpanompon'Andriamanitra ajainy, lehilahin'Andriamanitra, vehivavin''Andriamanitra, evangelista, mpitondra fiangonana, ity zany dia efa azo solona fanasana. Raha nazo fanasana moa ianao tany anatina valopokely dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Raha tsy nisy an'le fanasana tonga any aminao dia ity tompoko ny solon'izay fanasana zay. Raisina mpitiavana ianao raha tonga ao, ery lehibe ho anay no mahita mpanompo tahaka anay tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha mpanompon'Andriamanitra ianao avy ao, tsy hoe andeha hiara hivavaka amin'ny fiangonana fanany voninahitra manomboka eo, manaja ny mampanompon'Andriamanitra anao zay, fa ery lehibe ho anay ny mahita anao hiaraka anome voninahitra an'Andriamanitra sy fanotriny amin'ireo mpanompo tokanana ho pasteur amin'io fotoana io. Raha tonga eo mbaravarana fidirana ianao, satria raha ihany ny vavady natokana hidirana amin'io maison de la culture io amin'io fotoana io, dia raha tsy fantatry ny accueil ianao dia laza hoe za hoe pasteur, fa misy toerana natokana ho an'ny pasteur. Rehefa mirava amin'ny fotoana misy fiarah-miala etaeta ho an'ireo pasteur izany, ireo mpanompon'Andriamanitra zay nasaina. Tahin'Andriamanitra tsika tompoko sabotsy amin'ny fito sasany maraina maison de la culture. Tahaka ny mazatra ny alahady hôtel Le Bonheur antany masajy eo akaiky ny Sige, eo akaiky ny Vim, manomboka amin'ny 8 maraina. Rapitso atsy mandray olona fa miomana tanteraka amin'ny fotoam-bavaka amin'ny asabotsy ho avy zao hivavaka sika. Miondrika eo anatrianao aray manaja anao tamin'ny teninao androany. Mikasika fon'olona maro ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy manova azy zany. Halleluja. Amen. Pasteur Isidore ANDRIANIRINA, mpanomponao eo anatrehan'Andriamanitra nanambarany hafatra teto androany manantena ny iaona aminao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, mandrapitafo, mandrapiresaka, mandrampiona. Veloma tompoko. Fanany voninahitra, fandarana afahanao mandray torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy ianao. Ampy zay ny aretina, ampy zay ny trosana matotra anao, ampy zay ny fanilikiliana, ampy zay ny enatra sy ny latsa. Tonga ny fotoana hitafianao ery sy voninahitra. Fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra, Pasteur Isidore ANDRIANIRINA. Fifandraisana 033 40 324 74. Fanany voninahitra.